Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpivalena no erabanantsika rehefa malala tratrity alakamisy 20 volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny pistily no soratany Joda. Joda 570, Joda 570 ka hatramin'ny 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny fa efa nilaza taminareo izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsim-panahy. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny fonareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindreo fony sasany izay mianana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy ary ny sasany indray amindreo fo amin'ny tahotra ka mankala na dia ny akanjo voapetipetin'ny nofo aza. Ry Ray Masino mba namasinana amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ny epistily nosoratan'i Joda moa dia toko iray ihany, izay mahatonga ny hoe tsy misy hoe tokony hanonana azy fa tonga dia avy hatrany dia andininy vitsy ary izy no mandrafitra izany toko anankiray izany, andininy 520 monja. Joda na i Jodasy, Jodasy moa no tena anarany fa mba tsy nampifangaroana azy tamin'ny Jodasy Iskariota dia natao fotsiny hoe Jody izy. Ny epistiliny Joda na i Joda nanoratra azy dia epistily izay nosoratany rahalahin'i Jesosy. Anakiroa ny rahalahin'i Jesosy izay nanoratra ao amin'ny testamenta vaovao dia i Jakoba sy Joda. Samy voalaza fa rahalahin'i Jesosy ireo. Ny Marika 9:7 no mitanisa ireo rahalahin'i Jesosy ireo. Rahalahy moa izy amaranofo azy satria zanaky Maria fa i Jesosy akory tsy zanaky Josefa fantatsika fa zanak'Andriamanitra fa dia rahalahin'i Jesosy ihany izy raha amin'ny ara-tantara. Dia efatra no voalaza fa rahalahin'i Jesosy amin'ny Marika 9:7 Jakoba, Jesosy zany lamatoa, de Jakoba, de Josesy, de Simona ary Joda. Joda izay nanoratra ity epistily ito ampelantanantsika ho mofinaina ity. Voalaza koa fa nanana anabavy Jesosy amin'ny Marika 9:7 ihany, nanana anabavy Jesosy dia tsy voalaza hoe ny isany ny anarany fa ny ombonan'ireo mpivaofy ny soratra masina dia mirahavavy ny anabavin'i Jesosy. Zany hoe Maria zany dia niteraka 7 mianadahy, Jesosy de Jakoba, Josesy, Simona ary Joda sy ireo mirahavavy 7 mianadahy izy zany, raha zay no azo hitantarana azy. Amin'ity epistily nosoratan'i Joda ity dia miresaky Joda maha zanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Tsara manamarika fa na i Jakoba rahalahin'i Jesosy na i Joda rahalahin'i Jesosy dia samy tsy apôstôly akory. Samy tsy isan'ireo 12 lahy izy mirahalala noratra eo. Mazava ho azy izy mirahalala dia teny efa ty ambadiky ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, efa Jesosy nijaly sy nangiry tamin'ny fahafatesana, Jesosy izay nokapohana noratraina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny kiry, vao tena nino izy mirahalahy reto no mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Mazava ho azy satria raha hitapo taminy teo, hitany teo ny fahazazany dia tsy de tena niresaka loatra momba ny ataontsika hoe tahaka andro Petera zany izy avy hatrany de niaraka tamin'i Jesosy fa aty amin'ny aoriana ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty mihitsy vao tena nijoro vavolombelona izy mirahalahy reto raha-tapo amin'i Jesosy reto mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Ary dia manamafy zany rahateo io epistily izay voalaza ireo ny Jakoba sy ny Joda. Raha ohatra ka mijery isika dia hitantsika amin'ny teny fampidiran'ny Joda
hoe Joda mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba. Mpanompon'i Jesosy Kristy zokiny io zokiny Joda zany Jesosy io. Fa nefa teneny hoe mpanompo Doros, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba. Tsy niteny izy hoe rahalahin'i Jesosy fa rahalahin'i Jakoba. Tena tsapa mihitsy lay fanetretenan'ny Joda raha ohatra ka nanoratra ity epistily ity. Nitandrina fantatra mihitsy zany Joda nanoratra ity epistily ity mba tsy hanakona ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy, nefa koa tsy hirehare na sanatria anasoaso hoe satria rahalahin'i Jesosy izy ka dia hiaro an'i Jesosy na hanindrahindra an'i Jesosy, fa tena nitandrina mihitsy Joda, nanetry tena na hoe za Joda rahalahin'i Jakoba fa mpanompon'i Jesosy io. Ary dia amin'ity mofinaina eto am-pilatanantsika ity, raha ohatra ka mamaky ny soratra Joda isika, de zavatra roa ihany tenenin'ny Joda. Dia ny voalohany dia ny hoe ireo mpampianatra sandoka tafiditra aty amin'izao tontolo izao ka manimba ny fiangonana, manimba ny fiainam-panahampino, manimba ny fiarahamonina, lay ireo mpampianatra diso, mpampianatra sandoka. Ary ireo mpampianatra sandoka ireo dia tsy mitomepona fa miasa mafy mihitsy mandrava, manimba ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Io fampianaran'ny Joda io raha ny tena marina zay miresaka lava momba ny mpampianatra sandoka, mihoatra lavitra ny resahan'ny Paoly azy ary ny fitany Joda azy. Fitany Joda azy dia efa niainga avy amin'ny fampianaran'i Jesosy ihany. Jesosy dia nitanisa betsaka mihitsy momba an'ireo ataontsika hoe mpampianatra sandoka hiditra aty amin'izao tontolo izao, tafatsofoka aty amin'izao tontolo izao. Mazava ho azy tsy Jesosy ihany moa zany fa ry Jaona ry Petera moa de efa niteny an'izany matetika any amin'ny epistiliny. Ry Paoly de efa nampitaha an'izany ho toy ny ambody, Petera nampitaha azy amin'ny liona mierona, ry Jaona nampitaha azy amin'ny antikristy. Be de be reo ohatra zay itenenan'ny soratra masina ireo ataontsika hoe mpampianatra sandoka. Jesosy dia niresaka manokana mpampianatra sandoka nanomboka tamin'ny fariseo. Ny fariseo rehefa nitondroiny Jesosy mpampianatra sandoka, mpampianatra zavatra diso, ary nohariny amin'ny fampianaran'ny fariseo dia nohariny amin'ny masirasira, nohariny amin'ny masirasira. Lay masirasira tsy otakory, tsara manamarika. Masirasira tenenin'i Jesosy tsy otakory, tsy lay hoe mangaratra, mandainga, mitsagatsanga, mamono olona, mitsiriritra, tsy zay loatra. Fa lay masirasira dia io resahan'ny Joda io sy resahan'i Jesosy, lay fampianaran'ny diso. Lay fampianaran'ny diso manimba ny finoana sy manimba ny fiainan'ny fiangonana. Noharin'i Jesosy amin'ny masirasira. Fantatsika tsara ny masirasira, ny lalivay na ny levura. Rehefa tafiditra anatin'ny koba na anatin'ny lafarina, anatin'ny sakafo izy dia kely de kely izy fa zao manova amin'ny lafiny chimique izy dia telona lay siramamy ao anatin'ny koba na ao anatin'ny lafarinina izy ary mamadika an'iny ho lasa gaz carbonika. Zay mahatonga an'iny tonga de lasa mibotsina satria stoniny lay siramamy ary avadiny ho lasa gaz carbonika. Ary dia zay nahatonga an'i Jesosy ny tena tahaka an'iny iny lalivahiny, tahaka an'iny lalivahiny, tahaka an'iny ataontsika hoe levure iny, tahaka an'iny ny fampianarana. Zany hoe ny fampianaran-diso dia tsy hita tahaka an'iny levure iny, tahaka an'iny masirasira iny, tsy hita izy, tsy hitanao akory fa zao tsofoka mangina izy, misoko mangina izy fa tsy hita. Ary dia tsy vitany hoe tsy hita izy fa misoko mangina ary rehefa avy eo dia mahazo an'ilay vongana ray manontolo, manimba n'lay koba ray manontolo, tsy hita maso akory izy ary miasa mangina sy misoko mangina ary nefa rano dia manova lay firafitry ny singa manontolo ao anatin'lay koba na ao anatin'lay mofo zany, ary miova tsiro, miova endrika, miova tanteraka mihitsy lay rafitra ataontsika hoe chimique lay koba, araka lasantsika teo hoe stoniny mihitsy lay siramamy miova mihitsy zany de manjary lasa misy entona
mivoaka gaz carbonique ala ndray retsika lay ohatran'ny somary fofona marikivy iny ndraindray retsika lay fiovan'ilay izy ary atak'izay mihitsy ny fampianaran-diso a tsy hita akory fa hoarina amin'ny iny levure iny rehefa mitsofoka ao anatin'ny fiarahamonina na ao amin'ny fiainam-pianakaviana dia manimba ny fiainam-pianakaviana, manimba le fifandraisan'ny fiainam-pianakaviana, manimba ny fiarahamonina, manimba ny mpiarabelona, manimba ny fiangonana. Tsy hita akory izy fa misoko mangina ary manova lay fifandraisana, manova lay fifankatiavana, manova lay rafitra mihitsy aza ovana ary miova tanteraka mihitsy indriky lay firafitra lay fiarahamonina rehefa idiran'ilay fampianaran-diso. Ary de izay mahatonga ny jody eto nanondro ny mpampianatra sandoka hitantsika amin'ny andininy fahatelo, andininy fahaefatra, andininy faharoa ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo hoe joda dia Jesosy nanondro mpampianatra sandoka tahaka ny masirasira. Paoly nanondro azy tahaka ny ambody. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly rehefa lasa eto dia hiditra aminareo ny ambody. Amin'ny ambody i Jody de tena be dehibe mihitsy ny mpamary toetra ilazany Joda ny mpampianatra sandoka tahaka teneniny hoe mpanofy amin'ny andininy fahaefatra, mpamadika, mpandahan'Andriamanitra, asehony hazo tsy mamoa any andininy faharoa ambin'ny folo, onjan-dranomasina mpitopatopa any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, aty amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo na andininy fahavalo ambin'ny folo zay mofinainan'io toy izy manao hoe mpaniratsira. Zany hoe ireo mpampianatra zavatra diso ireo mody mampianatra nefa maniratsira tahaka ny farseo, maniratsira, manova ny toetra an'Andriamanitra fitiavana de manjary ovany ho las'Andriamanitra legalista, las'Andriamanitra zay toy ny mpiandrik'endritoana. Zay ny Andriamanitra tantarain'ny fariseo ary lay Andriamanitra toy ny mpiandrik'endritoana, Andriamanitra tsy Andriamanitra ny fahasoavana fa Andriamanitra ny famaizana na koa Andriamanitra ny fiainana baranahany fa tsy Andriamanitra ny fahamasinana. Zany dia ahitsiny Joda zany fampianaran-diso zay manova lay toetran'Andriamanitra fitiavana, toetran'Andriamanitra mitaky fahamasinana, toetran'Andriamanitra fahasoavana, toetran'Andriamanitra fifaliana dia ovany ireo mpampianatra sandoka ireo ka manjary toy ny Andriamanitra masika, Andriamanitra baranahy sanatriany fomba fitaizany. Zany no mahatonga ny Joda miresaka momba ny hoe Sodoma sy Gomora, miresaka manokana momba ny hoe Kaina, miresaka manokana momba ny Mosesy. Zany dia lay devoly niadiny fatin'ny Mosesy. Zany dia tantarain'ny Joda eto hanomezany ohatra hoe mitandrema fa efa tafiditra ty amin'izao tontolo zao ary manova ny fiarahamonina, manova ny fiainam-panahin'ny olona ny fampianaran-diso. Ary dia ny tapany faharoa amin'ny epistilin'ny Joda dia fampitandremana ny olona, fampitandremana ny olona ary vahaolana manoloana an'ireny zavatra diso zay na fampianaran-diso na le mpampianatra sandoka tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina, misanatria anatin'ny fiangonana koa aza dia tafiditra mihitsy satria ndraindray dia tsy lay toetran'Andriamanitra ihany no ovainy, tsy lay toetran'Andriamanitra tena izy ny tantarainy fa ndraindray lasa tantarainy koa ny fivavahana diso. Lasa tsy lay fivavahana miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy lay fivavahana miorina amin'ny fahasoavana, fivavahana miorina amin'ny fombafomba, fivavahana miorina amin'ny fiezahan'olombelona anatona an'Andriamanitra fa tsy fampahafantaran'ilay Andriamanitra tonga nofo namonjy ny olona, tsy lay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tonga nofo namonjy ny olona, nanafaka ny olona tao amin'ny fahalemeny sy tao amin'ny fatorana. Tsy zany ny tantarain'ireny mpampianatra sandoka ireny fa lay olombelona miezaka mahavonjy tena. Zany no tantarain'ireny mpampianatra sandoka zay manimba ho Joda ny fivavahana eny ary maniratsira ny finoana sy ny fivavahana. Amin'ity eto am-panatantsika ity ara andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ilay mofinaina dia mampianarantsika lafin-javatra roa. Voalohany dia izao mitandrema ho izy fa izao efa tonga ny mpaniratsira, mpanivaiva, mpanesoneso ny fivavahana.
ary ndraindray manesoneso ny finoany mpino azy, manesoneso ny fivavahana, manesoneso ny fiangonana, manesoneso ny mpitondra fivavahana, manesoneso ny fanompona. Zany dia hitatsika any anivy ny fiarahamonina maniratsira, tsy manaja zay masina, tsy manaja ny fivavahana, mody toy ny hoe manatsaina, mody toy ny hoe lalitsaina, mody toy ny hoe mahay mandresy lahatra, nefa maniratsira finoana. Zay no aseho an'ny Joda eto. Ary be dia be no hitatsika fa tsy tamin'ny andron'ny Joda ihany zany fa mandraka ankehitriny de zao mbola tsapatsika esoeson'ny olona ny fivavahana, esoesony ireo de heverina ho manatsaina na miseho manatsaina dia manivahivany fa maniratsira ny finoana. Hoe zany ve de inonareo, maniratsira ny vavahana, lava loatra ny fotoananareo, mandany andro mivavaky nareo, mandany andro miaino tenin'Andriamanitra nareo, ny Andriamanitra reo zao. Be dia be ny karazana faniratsirana rehetra ro momba ny fivavahana. Ary dia izy ireny Joda de zao miteraka fisarahana, miteraka ny fampianarana diso na lay mpampianatra zavatra diso de zao toy ny hoe mampianatra izy, toy ny hoe misaina izy, toy ny hoe ara-panahy nefa zao mampisaraka, mampisy ady, mampisy korotana, mandrava ny lamina efa mipetraka, mandrava ny fifandraisana efa mitombona tsara. Ary dia ravany reny fampianatra diso ireny. Dia andiny fa 2010 amin'ny mofo-fiainana io, hoy izy manao hoe ireo angeny mahatonga fisarahana de olona araka ny nofo ihany, toy ny hoe ara-panahy rehefa jerenao, toy ny hoe ara-panahy ery fa rehefa tena jerenao de zao olona ara-nofo ihany izy, tsy mieritreritra fa tsy ny nofony ihany izy, tsy mieritreritra fa tsy ny mahafinaritra ihany izy, tsy mieritreritra fa tsy ny fiainany eto ihany izy, fa toy ny ara-panahy fotsiny. Fa rehefa jerena tena ifotony Joda zao maniratsira izy. Rehefa jerenao de zao kay tsy misaina ny zava-panahy akory izy fa misaina ny zavatry ny nofo ihany, ny eto tany ihany. Ary dia mameva olana Joda amin'ity mofonaina eto am-pelantanantsika ity, dia mameva olana Joda ny am'izany zavatra izany, manoloana ny fampianarana diso, am'izany manoloana reo masirasira tafiditra eo anatin'ny fiarahamonina, manoloana reo mpaniratsira, manoloana reo tenenin'ny Joda manao hoe ireo hazo tsy mamoa, manoloana reo tenenin'ny Joda tokoa hoe ireo onjan-dranomasina, onjan-dranomasina mampitopatopa sy mandrava mamorivory. Dia hoy Joda manao hoe reto zavatra reto nataonareo manoloana de izao ataovy zay androsonareo amin'ny finoana, ataovy zay androsona amin'ny finoana. Inona ny hoe mandroso amin'ny finoana? Tazony mafy zany le zavatra efa nampianarina anao, tazony mafy. Mifaniditsy indrindra ny tenin'ny tompo amin'ny apokalipsy hoe tany mafy zay efa nananao, kristianina miazona izay efa nampianarana azy, kristianina miazona zay efa nampinoana azy, kristianina miazona zay efa nitezana azy, de afaka miteny tahaka ny Paoly manao hoe fantatro zay noko. Tsy kristianina moratratra ny lamaody-pisainana, tsy kristianina moratratra ny lamaody ny filozofia, lamaody-pivavahana, fa kristianina miorina tsara amin'ny fahasoavan'ny Kristy, mino ny famelan-keloka efa nomeny Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana, ary matoky ny famelan-keloka zay nomena azy mba hitondra fiainana sy fifaliana. Ary dia miorina tsara, mandroso tsara am'izany finoana zany. Ary dia mivavaka hoy Paoly faharoa hoy Joda eto izao koa hoe mivavaha ao amin'ny fanahy masina, tsy hoe miorina tsara amin'ny finoana ihany amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fialanana fandalinana soatra masina, tsy zay ihany fa izao koa manana fiainam-bavaka ao amin'ny fanahy masina, manana fiainam-bavaka, manoloana ny masirasira ny fampianaran-diso, manoloana ny faniratsiran'ny olona ny fivavahana. De zao hoy Joda eto mahay rezako mivavaka, miorina tsara amin'ny vavaka. Ary ny fahatelo zay teneninao de zao tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andina fa 20, mitandrina, mitahiry ny tena, mitandrina ny tena zany. Inona ve mitandrina ny tena? Tsarovy fa itenanao io de tepolo ny fanahy masina, tsarovy fa itenanao io dia fonena ny fanahin'Andriamanitra, tsarovy fa itenanao dia sarobidy amin'Andriamanitra. Dia tehirizo izy, ary zay mahatonga azy hoe akalao mihitsy ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Reo zavatra telo reo zay tandrify amin'ny fiainany tsirairay avy, mba mandroso tsara amin'ny finoana ianao, mandalina ny soatra masina, miaino ny soatra masina, manana fiainam-bavaka ianao,
ary mitandrina ny fitondrantenanao. Zay ihany dia ambarany Joda ho vahaolana tokony hanana mpino manoloana ny fampianaran-diso, mandalina ny soratra masina, miaina fiainam-bavaka ary mitandrina amin'ny fitondrantena. Fa tsy zay ihany zany ny fomba hiatrehanao azy fa izao koa namanao koa de tandremanao manoloana ny fampianaran-diso, manoloana ny fihetsika ireo mpaniratsira dia mana fihetsika manokana kosa isika mba hitandrotsika ny namantsika tsy ho very, tsy ho simba. De izy manao hoe zao nataonareo amindreo foy manana famindrampo amin'ny namana, manana famindrampo amin'ny namana, zany hoe asehoiny fitiavana sy ny fandeferana ho andreo zay efa nde ataontsika hoe mitady ho voasitony iretsy mpampianatra zavatra sandoka de zao miaireza mamindra fo amin'izy ireny. Ary ny faharoa de zao izy sario avy amin'ny afo mihitsy, sario avy amin'ny afo ny famonjy azy, zany hoe tena ambarany Joda fa tena ohatrany efa very mihitsy reny olona lasa ny fampianarana sandoka ireo de zao aza vela fotsiny any izy, aza atao hoe any izy fa zao aoka sarianao mialany mihitsy, zany hoe mitona ny mpino izy mba hifamonjy, mba tsy hoe hitaza-potsiny manoloana reny efa lasa ny mpampianatra sandoka ireny, fa mitona mihitsy sario avy amin'izany mihitsy ireny olona, reny namanao mpiarabelona aminao izay simba ny fampianaran-diso ireny. Ary ny sasan'ireo izy de zao amindreo fo mihitsy amin'ny tahotra, amindreo fo mihitsy amin'ny tahotra. Rehavako malala amin'ity andininy ity ary de zao mampianatra antsika Joda atsiaro fa io finoantsika io dia finoana mamonjy ny tenatsika sady nefa koa finoana mamonjy ny hafa, finoana mitaona antsika hamonjy ny tenatsika nefa koa finoana mitaona antsika atsiaro fa manana andraikitra ho sika amin'ny hafa. Ivavaka sika Tompo am'soranao zay ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay, mampiombona anay amin'ny mpiarabelona aminay, finoana mampitonga anay iorona bebe kokoa sy androso amin'ny fitiavana sy ny fahasoavana, nefa koa finoana manery anay amin'ny mpitiavana hamonjy ny namanay. Dia misaotra Tompo ny amin'ny teninao zay azonay anovakina, mampitraka anay, mampahery anay, mampiorona anay, miaro anay ary mitahiry anay. Da io ny tontolo andronay io Tompo, ny tontolo andro ahitanay fifaliana sy fiadanana, de tontolo andronay mba tontolo andro anim-pona ianao anatin'ny fahatokiana, fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra tia anay, mamonjy anay eo ankilany mandrakariva. Misaotra Jesoa. Amen.